tokantrano entina iarabanantsika rehetra any tokantrano any arabaina manokana ihany koa ny malagasy tsy vaky volo na ny eto Madagasikara na ny any ivelany na hatratra izao asaramandro izao satria feno enimpolo taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara. Mifandraika amin'izay fahaleovan-tena izay mihitsy ny lohahevitra ho voizitsika ato anatin'ity fandaharana laharana fahafito ity. Ie, efa inimpito sahady izay tsika no niaraka andresadresaka teto. Iresaka izany tsika amin'ity andro an'ity ny fampahaleovan-tena na ny fizakantena ny lehilahy na ny vehivavy. Andao tsika ary andray any Andimialy aloha mandrosatra Andimialy. Tonga soa ianao. Saotra indrindra Laura fa miarahaba ny fijery rehetra rehefa miarahaba ny Laura ihany koa. Petrapetra. Saotra indrindra. Betsaka ny olona Andimialy mbola ao anatiny io, mbola eo ambany vahoany io, herisetra io dia lasa tsy manana an'izay fahaleovan-tena fizakantena izay. Ohatrohatry ny ahoana moa izany hoe olona tsy manana fizakantena na fahaleovan-tena izany? Ny olona tsy manana fizakantena zany na fahaleovan-tena dia azo oharina amin'ny zazakely zany na mbola hoe ankizy kely vao miana mandeha. Zany hoe tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy ny ankizy kely ary tsy mahalala izay hahafaty azy fa miantehatra tanteraka amin'ny ray aman-dreniny, miankina tanteraka amin'ny ray aman-dreny ary tena hoe manana fahatokisana andreo ray aman-dreniny eo izy mandeha amin'ny fitiavana fotsiny izany. Ny ray aman-dreny no manana andraikitra, mifofotra sy miasa, milofo mba hiahina ny ankizy kely, mba hiarovana azy. Fa ny ankizy kely zany tsy manana andraikitra ny amin'izany velively, tsy sininana fantany mihitsy ny amin'izany. Dia izay zany ilay atao hoe miankina sy miantehatra. Fa ny atao hoe manana fahaleovan-tena zany na fizakantena dia olon-dehibe amin'ny taona, olon-dehibe amin'ny fahamatorana ary olon-dehibe koa sy tompon'andraikitra amin'ny fihetsika. Zany hoe ianao zany mahafantatra ny tanjonao, ianao zany afaka maka fanapahan-kevitra amin'ny fiainanao ary ataonao izay atojonao amin'ny tanjonao. Izay no atao hoe olon-dehibe ary mahafantatra ianao ny tsara sy ny ratsy, mahalala ny oniny sy ny fetra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao. Ianao zany no mitondra ny fiainanao satria fantatrao ny ilainao dia hainao ny tokony ataonao. Izay zany ilay izy. Vadiko, mahino misy kasitsika zanona amin'izay natao? Hevitra mety? Ia. Fa leo amin'ny heritaona. Sao dia tsy tratra ny tanjona. Sao dia tsy vita ny trantsika koa. Efa olon-dehibe no zegny vadiko e. Atsika hoe olon-dehibe ny tegna mary. Sakarakory. Olon-dehibe mandray andraikitra. Ia, mahay magnavoka ny tsara ndraiky ratsy. Fa natao mila sitsika zandriny amin'ny heritaona. Inona no azonao tenenina kely ary indrindraindrindra ho an'ireo olona hoe mangetahetana izay fahaleovan-tena izay? Misy fanoharana kely hoentiko aminareo. Fanoharana kely momba an'ireny hoe pompon-drano ve sa hoe robinet ny filaza azy. Eritrereto zany hoe ianao io mangeteta dia hisotro rano mafy dia mafy. Dia eto zany misy robinet an-drano dia ianao misanasana vava ao ambanin'io robinet io. Fa tsy ianao kosa manodina ny robinet fa olon-kafa. Dia na tena mangeteta ohatran'iny na ianao rehefa tsy handefa rano izy zany dia mangasy azy eo ianao, malahelo, frustré zany, tesitra. Fa indraindray koa izy mandefa ihany fa tsy tahitaika kely, goutte zany no alefany eo, tsy afa-po koa ianao amin'izay lafin'izay. Dia indraindray mety alefany mafy be mihitsy iny misasasasa dia tobaka eny amin'ny tarehanao rehetrarehetra eny tonga hatrany tentakely dia kofiny ianao. Zany hoe rehefa tsy ianao zany no manodina ny robinet dia tsy ho afa-po mihitsy ianao zany amin'izay zavatra mitranga io satria tsy azonao heverina ohatran'ny zavatra tediavinao no afaka omen'olona anao. Ary tena mitombony zany tsy eo amin'ny tokantrano ihany fa anaizanaiza. Raha vao apetraka ao amina olona zany na zavatra anankiray ny fatokianao rehetrarehetra sy ny hoavinao sy ny fifalianao sy ny fiadanam-ponao sy ny fitiavanao rehetrarehetra dia mety ho diso fanantenana be dia be ianao. Fa ianao zany no tokony manodina ny robinet ampiainanao. Fantatrao zany rehefa mangeteta ianao ahodino ny robinet anao. Elko agnarako. Za lehilahy maleo tegna. Za tompony fiainananakahy. Hiala migejana erisitra za. Ary tsy mpagnano erisitra. Sahala ny anarako. Za ihany manodina ny robinet amin'ny fiainako. Za vehivavy maleo tena. Za ihany koa vehivavy mizaka tena. Tompona andraikitra fenao amin'ny fiainako ary tsy manankin-doha amin'ny fiainako aman'olona. Feno tsara izay
mihina fa tena tafapakany amintsika tsirairay avy any tokantrano any isaorana trany ianao anjimialy misaotra betsaka aloha dia misaotra betsaka ihany koa ny mpanaraka efa tonga etsy ihany koa ny vahintsika tsisy akory fa rabetalianina rovarom-boanga tale jeneraly mifampivoarana ny vehivavy avy ao ministeran'ny mponina tonga sondray ianao dia miravanao ia dia faly miarabanao Laura dia faly ny miraba koa ny mpanaraka rehetra ny fandarana herisetra tepoka araka nefa resadresakitsika niaraka tamin'ny andimialy teo a nisany koa ny oronan-tsary a teny ankilany a dia fanontaniana ato anatin'ny saiko ary mino fa any anatin'ny saina mpijery ihany koa dia hoe inona ary ireo dingana tokony arahan'ny vehivavy rehefa te ho tonga amin'izay fizakanteny izay izy ia misaotra betsaka i Laurana metraka an'izay fanontaniana izay tena zava-dehibe zay a ny olona mieritratra hoe tongatonga ho azy fotsiny ianao rehefa tonga amin'izany fizakantena zany ny olona anankiray fa io zany misy dingana tsy maintsy arahana mety foana io na ho any lahy na ho any vavy fa eto moa zany tsika fizakantena ho an'ny vehivavy ny resahantsika misy dingana anankitelo tokoa izay tsy maintsy arahana ray aloha dia mila mandalo amin'ilay fizakantena ara-batana na natsonina amin'ny teny frantsay hoe autonomisation physique raha vao miresaka ara-batana zany dia fahafahanao mifehy ny vatanao aloha zany voalohany indrindra fahafahanao mifehy ihany koa ny sainao ihany koa zany hoe ny olona anankiray zany dia tokony manana fahafahana mianatra mahazo fahaizana zany hoe fandehanana mianatra dia efa isan'ny singa anankiray ao anatin'ny antsoina hoe fizakantena ara-batana ao anatin'izay ihany koa ny resaka fahafahana mifehy ny fahasalamana zany hoe rehefa ohatra ianao ka afaka mamonjy tompo-pahasalamana maka information na torohevitra momba fahasalamana dia efa ao anatin'ny fizakantena ara-batana fa indrindraindrindra fizakantena amin'ny resaka fahasalamana ara-pananahana ny olona anankiray ny vehivavy anankiray dia tokony afaka mametra hoe roviny izy no hiteraka dia ataony firy ny isan'ny zanany zany tafiditra ao anatin'ilay izy fa mbola maro be zany ao anatin'ny fizakantena ara-batana rehefa voafehanao fizakantena ara-batana io vao afaka miditra ianao anatin'ilay fizakantena ara-toekarena zany fizakantena ara-toekarena moa ny atsotsika hoe autonomisation économique zany hoe voafehanao indray ny resaka ara-toekarena na ny ara-économique anao fa mifandray ihany ireo satria rehefa hiditra ao anatin'ilay resaka ara-économique ianao dia hiditra ao anatin'ny lafin'ny asa zany na fampidiram-bola dia mifandray ireo tsy afaka mihitsy zany ianao hoe tsy naka fahaizana tsy naka traikefa tsy naka fiofanana dia tonga dia hiditra amina asa anankiray dia izay la nataoko hoe mifandray ihany le dingana voalohany tsy maintsy mifandray avy eo miditra amin'ilay dingana faharoa ohatr'izay ihany koa raha tsy voafehanao fahasalamananao ara-pananahana dia ataontsika hoe miteraka foana ay zara ny fotoana ahafahanao miasa tsy misy fa variana lasa mitaiza eo foana zany ianao dia mila fehezinao koa zany zay zavatra zay ianao vao afaka miditra ao amin'ny lafiny ara-économique fizakantena ara-économique rehefa voafehanao ny fizakatenanao ara-économique fantatrao zany ny fomba hitantananao ny fiainanao amin'ny resaka ara-bola amin'ny resaka arakasa dia afaka miditra indray ianao amin'ilay fizakantena fahatelo izay ambony indrindra moa zany dia ny fahafahana manapa-kevitra zany na nataontsika hoe autonomisation décisionnelle dia ny fiatombohan'izy io dia ao anatin'ilay tokantrano aloha ianao no miditra ao amin'ny resaka fanapa-kevitra betsaka no mitaraina hoe ny vehivavy tsy mahazo miteny ny vehivavy tsy afaka manapa-kevitra ianao satria tsy mbola nandalo an'ilay dingana ianao ary ohatra tsy misy vola hoentinao akory ao atokantrano ahoana moa nahafahanao manapa-kevitra ao anatin'ilay izy ianao variana mitaiza ianao tsy nisy zavatra kely mba hoentinao ao anatin'ilay akonana sarotra be ho ianao no anisan'ilay manapa-kevitra dia rehefa afaka manapa-kevitra ao anatin'ny tokantrano anao dia afaka miditra ny anatin'ny fiarahamonina dia miditra ny amin'ny sehatra ambonimbony kokoa izay mampatonga antsika mahita an'ireny solombavam-bahoaka na lo olona vehivavy ireny ty zao agnamboaragny drap ty da miaraka aminao ondana ny kilema tsy natao ampitanondrika fa vao mainka aza mampitraka ka hoentina miasa anaovana izay asa tandrify anao hoy fanjamalala Ernestine
varotoana sy tapamonjy izy dia azo ny aretina le fakozatra na poliomélite. Tsy afaka nandeha tsony ny tongony roa nanomboka teo. Afaka niohitra nefa izy niasa nanao asa tanana izay nanarahany fiofanana manokana mba nahafany nandresy izany rehetra izany. Voalohany tena fitadiavako vola alokany nivarotra pistasy nivarotra pistasy tamoron-dalana dia elaela igny nangonongorona dia farany amin'izay izy navoavidy dara raika iaho dia sady navita ondana dia iny zany ny tompony tombo dia farany amin'izay rehefa tena ererany 20 taona amin'izay dia namboatra trano ty navita trano navita télé fanaka vata fampangatsiahana na frigidaire milina fanjairana kojakoja tokantrano isan-karazany tombony azony tamin'ny asa tanana avokoa no nividianana ireo afaka nanampy ny fianakaviana izy fa tsy vesatra ny fiarahamonina velively lasa izy indray ary amin'izao fotoana izao no manampy ireo havany sy namany. Mbola tsy nangataka mihitsy hoe mba avitrisa eky na ohatran'izay satria manana izy nampianatra anao tsy arakaraky ny mahasemban'azy ny zava-bitany ka tsara lay tahaka aza dia mitavandra amina ray aman-dreny loatra na hoe fianakaviana fa mba miezaka zany tegna hoe na dia clémaigna aza mba miezaka mba mero-tegna mba manana ambom-po satria mba misy andro-tokana hoe tsy mahay an'ilay ray aman-dreny moka dia eo tegna sahira. izy kosa no madame Bakoly 5 taona tao anatin'ny fandraharahana vehivavy mpitantan'orinasa ary matsianina tokoa amin'ny resaka fandraharahana hitantaratra izany tamin'ireo amboara maro izay efa nolombainy na teto an-toerana izany na tany ivelany manana ny tantarany ary nandihy lalana maro anefa madame Bakoly vao tonga tamin'izao toerana misy azy izao. Madame Bakoly zanaka vavy-tokana mafiady ny reniko mpanarato ny dadako laborantin tao akatsy tao tsy misy ny fandraharahana tonga dia hoe tafabe sy tonga lafatra zany fa mila miady ianao dia mila mahatanjatsaina ianao dia mila manana objectif ianao dia mila mafy tsara koa ianao ny zavatra izay tantaninao zany. Ny slogan nentina tamin'izany dia hoe raha tsy mivoatra ianao raha tsy miady ianao tsy tafita amin'ny zavatra anankiray. Afatra kely avy amin'ny madame Bakoly ara hoe ny atsaratahay ny atsarany bika ny reny ivelany reny fa atoa nefa reny ahafahantsika koa mampiseho ny tena maha-izy antsika dia mila matanjatsaina ny vehivavy dia ny afatra angamba no an'ny vehivavy dia izay masahi mijoro masahi miseho mampiseho ny tena hoe ny herinao amin'ny maha-vehivavy ianao fa zoanao zay ny fahasahinao maneho hevitra mandresy lahatra izay tena ary mangeza be mihitsy ahafahana hoe mandresy dia tokony mipetraka ho mpandresy foana ny vehivavy. Mahafinaritra mahavelom-bolo tena tsara be mihitsy ny mahita an'ireny vehivavy efa mizaka tena zany dia ohatran'ireny zareo zany efa mitsofa volobelona izay mihitsy misaotra anao hatrany manaiky mivahiny ato ny fandaharana herisetra teboka mihina fa mbola efaka itsika manaraka. Ya misaotra betsaka Laura dia misaotra ny fandaharana herisetra teboka misaotra koa izay manaraka n'ity fandaharana ity dia misy manantena fa mbola eo nandraintsika manaraka mandra-piona to. Tafitra sady ny fandaharantsika isaorana ianao nanaraka an'izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa isika rehetra izay nandray anjara tamin'ilay concours na sketch fa efa tapitra hatreo ihany koa ny fandraisana anjarantsika rehetra amin'ny herin'ny androany izany no fantatritsika hoe iza no nibatany amboara iza no be mpitia indrindra ny horonan-tsariny tao anatin'ny pejy herisetra teboka tao. Entanina ihany koa isika rehetra iantsony 320 na ny 813 raha sanatria ianao tratra ny herisetra na vavolombelon'ny herisetra. Raha manana puce Telma ianao dia maimaimpona ny miantso azy io. Raha mampiasa Orange ihany koa ianao dia maimaimpona ny miantso azy io ary afaka miantso ianao naizanaiza eto Madagasikara. Raha te hanantona ivitoerana ianao hitaraina na angalana sosikevitra dia apetakay eo amin'ny écran eo amin'ny faran'ny fandaharana. Zay dia misaotra anao hatrany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany veloma.